Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana tsara-potoana eo anivon'ny anteny mera-pirenena ao mandritra ny 12 andro izoran'izany fivoriana tsara-potoana izany fantatra fa volavolan-dalàna 4 nodinihan rampikambana. Volavolan-dalàna misa 4 ny fantatra fa hodiniana mandritra ireo 12 andro isin'ny fivoriana tsara-potoana izay totsaina etsy amin'ny anteny mera-pirenena etsy Tsimbazaza. Nivoatra izany nandritra ny lanonana fanokafana ofisialy izany fivoriana izany. Tafiditra ao anatin'ireo volavolan-dalàna hodinian'ireo solombavam-bahoaka araka ny nambaran'Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy filohan'ny anteny mera-pirenena. Ny lalàna fehizoro mikasika ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefanina sy ny lalàna fehizoro mikasika ny filakevitra ambonin'ny fitsarana. Solombavam-bahoaka izay ato iarahantsika mahafaritra fa mahasorafitra ny firenena iray manontolo, izany hoe misy solon-tena avy amin'ny vazan-tany rehetra manerana Madagasikara. Ka noho izany ireo solombavam-bahoaka rehetra ireo ary taratra io ihany koa raha mijery tsara ianareo ny firafitry ny biro maharitry ny anteny mera-pirenena. Koa mazava ho azy fa tsy maintsy ho isy ny ady hevitra mety mavaivay angamba satria samy hijery ary tsy hijery afa-tsy ny hoe tena tombotsoa ny firenena manontolo ary anisan'izany ny fiadivan'ny tsirairay izay heveriny fa mifandraika kokoa amin'ny hahatsaratsara kokoa zany ny tombotsoan'ny hiteraka fambandosoana ho an'ny faritra izay hiavin'ny tsirairay. Mety raha ohatra mety tsy misy tsindry avy amin'ny sehatra hafa amin'ny ampandaninan'ilay lalàna dianaiky an'izay hoe solombavam-bahoaka. Ianareo ny milaza fa hoe misy tsindry tsy misy tsindry zany ato hoe samy olon-dehibe manana andraikitra ary afaka mandinika mahakasika ny raharaham-pirenena ny ato ary araka ilay voalazako mbenimbeny samy andrim-panjakana manana ny mahizy azy ka eo anatsehan'izany manana redevabilité amin'ilay vahoaka mifidy azy ny solombavam-bahoaka tsirairay ka izay no ambony indrindra eo anatrehan'ny zavatra rehetra zany ny antony mahatonga hoe tsy maintsy misy fandinihana lalina hoisy ny ady hevitra fifanakaloza-kevitra ary ny lalàna izay misy dia tsy maintsy hoisy ny fanatsarana azy ary raha azo atao azy angamba indraindray mety misy ny andala ny sasatsasany izay voatery mety asem-panovana raha ohatra ka izay no heverina fa hoe hitondra vokatsoa eto amin'ny firenena satria ny zavatra tena ilaintsika amin'izao fotoana izao dia niaingana amin'ny tena fampandrosoana marina satria fa ela ihany no nazahoantsika ny fahaleovantena nefa mbola zao no misy atsika ka heveriko fa pejy vaovao zany tokony sokafana eo amin'ny tantaran'ny firenena. Tao anaty fombiazana tanteraka na ray karavona no nanatotsaina izany lanonam-panokafana ny fivoriana tsara-potoana etsy anivon'ny anteny mera-pirenena izany. Tonga namin'ny voninahitra azy ity ireo mpikambana ao anivon'ny governemanta izay nitarihan'ny praiminisitra lehiben'ny governemanta Andriamatoa Kolo Roger.